manana ny antony izay tsy fantatsika. Manasanao ampitiavana miaraka anjohy izany dinidinika izany. Ampifaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana isany no anolorana ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho antsika rehetra. Ny araba tokoa mantsy dia no mariky ny fifankatiavana voalohany, mariky ny fifandraisana. Ka dia amin'ny alalan'ny fahafantarana no anolorako ny araba ho antsika tsirairay avy, ary anolorako ihany koa ny firarian-tsoa anao, ny fiadanan'ny tompony ho aminao lalandava. Iaraka hivavaka resika. Andriamanitra rainay any an-danitro, indreza ny hafalianay fa tafahoana indray amin'ity maraina vaovao ity. Misokatra eo anoloanay noho ny famondram-ponao indray ny tontolo andro. Misaotra Andriamanitra, tsapanay fa tena tianay ianao, ary anton'izany izao fotoana mbola ahafahanay miara-midinika, miara-miaona amin'ny alalan'ny teninao izao. Matsapa nefa izahay fa tsy tanteraka, matsapa ny fahalemenay, mangataka ny famelan-keloka Andriamanitra, mangataka fanadiovana izahay. Ankehitriny ary aoka ny fanaina masina kosa mba ho aminay tsirairay avy, ka ny teninao dia tsy handalo fotsiny fa hitondra soa, hitondra fanantenana vaovao ho anay. Dia mitahizo ampiara-midinika amiko izao ny vavaka tononona sy tany amin'ny anarany Jesosy irery ihany. Amen. Re mpiara-midinika namana isany, amin'Andriamanitra tsy misy ny kisendrasendra. Ary tarihako ny sainao amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, tsy tokony hiaina amin'ny kisendrasendra. Manana ny antony tsy fantatsika Andriamanitra amin'ny toe-javatra rehetra. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia 5:15, 9:7. Mahafinaritra io andalan-teny io, tena mahazatra loatra io. Hoy ny voalazan-teny amin'ary Jesosy: fa ny fihevitra tsy fihevitrareo, ary ny lalako kosa tsy mba, ary lalana kosa tsy mba lalako Jehova. Fa tahaka ny avy lanitra noho ny tany, no avy lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Malala ny hevitra hieverana antsika Andriamanitra. Tadio tsara ny mpiara-midinika namana isany, ambony lavitra noho ny antsika ny fisainan'Andriamanitra, ary tsy takatry ny saitsika ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny tantara. Tsy takatry ny sainao, tsy takatry ny saiko ny drafitr'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Tadio nefa fa manana drafitra ao anao izy. Izao malala ny hevitra hieverako anareo ho Jehova. Andriamanitra mahafantatra ny antony zavatra rehetra. Fa eo amin'ny olona ny faratsiana, Andriamanitra malala ny antony. Ny fomba anankiray azahoana manazava ny olona ny faratsiana dia mifototra amin'ny fanekentsika ny akely ny fahalalantsika. Mba ahafahantsika manazava ny olona ny faratsiana dia mifototra amin'ny fanekenao ny akely ny fahalalantsika. Io ilay antsoina amin'ny teny vahiny manao hoe teisme septika. Ny teista septika tokoa mantsy dia ireo olona izay mino fa manana antony mari-pototra anaovana zavatra anankiray Andriamanitra. Kanefa noho ny fahalalantsika voafehitra dia tsy tokony hanantena ho afaka hanafantatra ireo antony ireo isika tsirairay avy. Voafehitra ny fisainantsika. Koa ny tsy fahafantarantsika ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy midika tsy akory fa tsy manana ny antony tsara anaovany zavatra Andriamanitra. Averiko eny mandeha. Ny fihevitro sy fihevitrareo Jehova, ny lalako tsy mba lalanareo. Andriamanitra mahafantatra ny antony zavatra rehetra. Voafehitra ny fahalalantsika. Re mpiara-midinika namana isany, ny anjarako zany, ny anjaranao dia avelao Andriamanitra ahatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Dia eo jerevantsika ny fanandramana ny ainan'ny mpanao salamo amin'ny salamo 7:70.
Salamo fa 3:70 zay nanehoan'ny asafa ny ventsiventsimpony. Ventsiventsimpony zay to mitaraina. Kanefa ventsiventsimpony zay niafara tamin'ny fahitany vahaolana. Zay tsy avy aminy le vahaolana. Fa mifandiniany ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainana. Zao no voalaza amin'ny Salamo fa 3:70 andininy faharoa manao hoe fa izaho dia saika nibolisatra ny tongotro, saika solafaka ny diako, satria nialona ny priare aho raha nahita ny fiadana ny ratsy fanahy. Ny olana zany dia zao variana mijery ny manodidina anao ianao. Aza variana mijery ny hafa aza variana mijery ny fanambina ny ratsy fanahy, fa andeha hijery kosa ilay tompony finoantsika isika. Dia zao ny fitaraina amin'ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy. Fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesana ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra tahaka azy tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olo-kafa izy. Tena variana nijery ny fanambina ny ratsy fanahy asafa. Any ka tao manontany izy, inona tompo ny antony zao toe-javatra izao? Manimba dia amin'ny andininy fahavalo, hoy izy hoe sy fasivy. Manimbazimba izy ka miresaka fampahoriana andolo-po, avava izy. Zany ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny ratsy fanahy avava. Andininy fasivy, manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitety ny tany. Zavatra mampapieritreritra zany, zava-misy iainantsika zany. Andininy faharoa ambin'ny folo, hoy asafa ihany teny manao hoe indro ireny dia olona ratsy fanahy, miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Variana loatra. Ny mpanao salamo mijery fanambinana, anaka dia niteny izy manao hoe saika nibolisatra aho, saika solafaka aho raha nahita ny fanambinana ny ratsy fanahy. Fa nafinatra nefa dia fantany ihany, mitodika teo amin'Andriamanitra izy dia nanao hoe dia nieritreritra tahalala zany zavatra izany aho, ka antsarotra teo imasoko izany. Voafetra ny fahalalantsika olombelona. Andriamanitra malala ny hevitra izay iverana antsika. Fa ny andininy fahafito ambin'ny folo, tao ny nahitany Davida ny vahaolana. Hoy izy hoe mandrapiditro tao amin'ny fitoera masin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana isany, naverhevitra ny mpanao salamo tokoa ny faharatsiana eo amin'izao tontolo izao. Nijery ny manodidina izy, nahita ny ratsy ambinina, toa tsy ara-drara ny zavatra rehetra amin'ny fomba fijery. Na ianao koa aza mameritreritra an'izany, fa saingy izao tsy hainy azavaina izany. Nanontany teny izy mbola azoko atao ihany ve ny manompo an'Andriamanitra? Fa dia izao no nafinaritra. Nahita izy, nitodika izy, hoy izy hoe mandra-pahitako, mandrapiditra amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra. Ny fitoerana masin'Andriamanitra tokoa no manomiam-pahany vahaolana amin'ny tsirairay avy. Ny fitoerana masin'Andriamanitra no toerana anankiray ahafahan'Andriamanitra mampahery atsika eo amin'ny olana faratsiana, ka na dia atao hoe ambinina azy ny ratsy fanahy, eo amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra no hanomezan'Andriamanitra anao ny vahaolana amin'ny toe-javatra mahazo anao io. Ka noho izany andeha hifantoka eo amin'ny Kristy ny fijerintsika. Aza mijery variana mifantoka amin'ny mety fanambinan'ny hafa, fa andeha hifantoka eo amin'ny Jesosy. Minoa ianao amin'ity tontolo andro ity, raha hifantoka eo amin'ny Jesosy ny fijery, ny finoana, hovain'Andriamanitra ny tontolo manodidina anao. Ka na dia atao hoe manana ny antony izay tsy fantatsika aza Andriamanitra manoloana ny faharatsiana sy ny fahoriana mahazo atsika, dia azonao antoka kosa fa izy no mitantana ny fiainanao. Mombanao any Andriamanitra, mombantsika tsirairay avy an'izy. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, kanto loatra ny afatry ny teninao. Misaotranao izahay fa notarihinao indray izahay, nampafantarinao fa manana hevitra hiverana anay ianao. Ny lalanay tsy mba lalanao ary ny fihevitray tsy mba fihevitrao, fa ianao manana ny hevitra izay hitondrana ny fiainanay. Aza avelo variana mijery ny fanambina ny ratsy fanahy izahay, fa ampio kosa izay hijery mandrakariva ny fitantananao isan'andro, ary ampio izahay mba hiditra amin'ny fitoerana masinao, mba ahitana ny vahaolana manoloana ny fanontaniana izay tsy hainy mamaly amin'ny mahavoafetra ny fahalalana. Petraka tananao ary andro androany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.